Alatsinainy valojona eny amin'ny 20 ndeha omenatsika aloha ireo lohateny vaovao. Anokatra fiara-miasa amin'ny Nigeria amin'ny sehatry ny angovy Madagasikara efa niantoerana ny filohan'ny fanavaozana sy ny délégationna malagasy izay tarihany. Anangana résidence d'écriture ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina anomezan-danja ny littérature sy ny asa soratra malagasy. Io arahantsika amin'ny sary io ny mikasika izay fananganana résidence d'écriture ho atsangany ministère ny serasera sy ny kolotsaina izay ary ny farany dia nitrangana horohorontany mahery vaika tany Filipina marobe ireo namoniainy tao anatin'izany. Manolotra ny araba tompo-klasy tompo-vavy tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao manasa antsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Araka ny fanambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia efa tonga ny Nigeria ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Nandrenirina Mikael amin'izao fotoana izao manatanteraka fitsidiana ofisialy. Rehefa niala tao Libreville renivohitry Gabon izy sy ny délégation malagasy tarihany no omaly tolakandro dia niazo avy any Abuja renivohitry Nigeria. Notsenain'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony any an-toerana tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tao Abuja ny filohan'ny fanavaozana voahaja ny arifenitra rehetra amin'ny fandraisana filoham-panjakana teo am-patongavana ary avy hatrany dia nitohy tamin'ny dinika nandaminana ny fandaharam-potoana mandritra izay fitsidiana ofisialy ataony any Nigeria izay. Miaradia amin'ny filohan'ny fanavaozana ny antoerana ny ministra ny angovo sy ny akoranafo Rabermanga Radoniana Luka fantatra moa fa isan'ny fiara-miasa goavana eo amin'ny Madagasikara sy Nigeria mahakasika ny resaka angovo mandritra izao fitsidiana ofisialy izao. Miandry ny angom-baovao mikasika izay zany sika rehetra hoentina amintsika eto ihany vantany voatonga ato anatin'ny vaovao an-tsary. Dia miandry ny angom-baovao rehetra avy any Nigeria zany sika any moa ny namana Babi Stefana manao ny fanangonam-baovao. Fa namariny ny ministra ny fitsarana Faniriso Ernaivo mivantana teny amin'ny fonja Benitsefa ny zava-misy any an'ireo olona voafonja eny ny fepetra fitazomana ireo voafonja sy ny fanajana ny zony izy ireo ny fanajana ny maha-olona indrindrandrindra ihany koa ny fisitrahana fitsaboana araka ny tokony ho izy sy ny sisa. Fidinana ifotony izay tafiditra anatin'ny fandaran'asan'ny ministera ny fitsarana amin'ny fijerenany zava-misy marina sy ho fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana ho amin'ny fanavaozana. Rivara Vonarivo. Sarotiny amin'ny fomba fitazonana ny fanajana ny zosony maha-olona ireo voafonja ny ministera ny fitsarana. Antony ireo fitsidiana tanterahan'ny ministra ny fitsarana Faniriso Ernaivo eny anivon'ny fonja io. Tafiditra anatin'izay indrindra ty fidinana ifotony teny amin'ny fonja Benitsefa ity nijerena mivantana ny zava-misy sy ny fepetra fitazonana ary ny toe-piainan'ireo voafonja voatazonato. Zahay na dia miezaka mampiatra ny lalàna sy mitady ny rariny ary dia miezaka ihany koa mitandro ny maha-olombelona ireny voafonja ireny ary ao anatin'izay humanisation de la détention izay no mahasarotiny anay amin'ny ataontsika hoe fomba fitazomana ny voafonja ka tsy anekenay ny sanatria fanitsakitsahana ny zony raha ohatra ka misy izany. Hentsika ny zavatra nitranga teny amin'ny tambazotra rehetrarehetra fa misy voafonja marary, misy milaza fa misy nanapo izina sy ohatr'izany dia tsy afa ka tonga izahay nanamarina raha misy tokoa izany. Misy ny voafonja izay voalaza ho voapozina fa nanamafy izy fa tsy nisy fanapozinana azo azy. Misy ihany koa ny voafonja izay mila fitsaboana dia ekenay hatrany ny fangatan'izy ireny ivoaka ahazo fitsaboana eny amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany izay ilaina amin'izany. Nandritra izao fitsidiana ny fonjany tsy afa izao ny tafanivantana tamin'ireo voafonja ny ministra indrindra ireo voatazonato noho ny famitorana tao aminy na ireo anatin'ny antsoina hoe dossier sensible. Mananjonareo ho bien traité aty amin'ny fonja tsisy tokony hiaran'ny torture na sanatrian'izany fanapozinana
ka izay ny antongavanay eto antany anareo manahoana ny fomba fitazomanareo aty ambony. Salama aloha izay mety ao reratreraka ara-tsaina fa vatana salama fitazomana miezaka sy azona atao fanjakana fitazomana mevatra amin'izao aloha tsy dia misy hoe zavatra mety hoe nanahirana fa mampiasa azo kokoandro talesa mpiararasa ohatra miteny tortura mazava tsy izy anjara fitazomana rehefa aloha tena marefo mihitsy marefo ny tena dia izy ara-jainy olona zay raha mamile lehibe voarainay izay dia ampitainay aloha ny mikasika ny procédure hoe ho accélérena mba handeha haingana fa misy pitsopitson'izay tsy maintsy arahana moa io da amin'izay nareo mba afaka mitondra tsara ny fahaleovantenanareo eny amin'ny audience. No amafisina teto fa mananjo isitraka fitsaboana izy ireo raha ilaina ny fitsaboana ivelan'ny fonja dia azo ataony manao fangatahana. Aza misalasala mihitsy ny mangataka fitsaboana raha ilainy zany rehefa nafaranay ireo mpiambon'ireo hoe raha mila fitsaboana raha mila dokotera spécialiste raha mila cardiologue mila ny dokotera izay tsisy ataon'ny fonja dia afaka natsona le dokotera na ianareo no entinany. Ankoatra ny eto amin'ny fonjabe ny Tsiafa efa notsidiana ihany koa ny tany amin'ny fonjabe ny Manjakandriana sy ny Anavaradrano. Nijerena ny zava-misy ny fotony sy ny hainoana ireo olana sedrain'ny voafonja sy ny mpandrarahan'ny fonja. Zay ny mikasika niny fa azo heverina ny fampiasana ny saina voatr'olombelona na ny intelligence artificielle enanivon'ny anteny mera-pirenena afaka ampanaovina ny IA ireo ampahana andraikitra sahany ireo solombavam-bahoaka raha ny famelabelarana sy ny fampahafantarana nataon'ireo teknisiany ny UNESCO momba ny saina voatr'olombelona ny zara ireo tsara ho fantatra tamin'ireo parlementaire momba ny fivoarana sy ireo asa afaka ataon'ny IA ny UNESCO androany ahoana ny mety ho fampiasana izany asa inavy no afaka ataon'ny IA anahoana ihany koa ny vokany nandriana Razafindramaro sy Roger Ndrimanalina no nanangona ny vaovao sy amaly ireo fanontaniana ireo. Fanolorana volavolan-dalàna, fanitsiana lalàna, fandiniana teti-bolam-panjakana, famolavolana lahadinika sy tety androm-pivoriana, asa anisany afaka mpanaovana ny saina voatr'olombelona na ny IA, hoy El Alili Kamel, manampahaizana momba ny IA sy ny fanjakana tan-dalàna avy amin'ny UNESCO. Fitaovana toy ny fitaovana ihany nefa hoy izy ny IA. Selon lequel l'IA ne peut être qu'un outil d'assistance et jamais un outil de remplacement des agents humains et encore plus, de façon encore plus importante des députés et des élus de la nation. Tsy isolon'ny olombelona izany velively nefa ny IA fa fitaovana ihany anampin'ny olombelona, anampin'ny parlemantera. Tokony ametraka komity miandraikitra ny fandiniana sy ny fampiasana ny saina voatr'olombelona ny anteny mera-pirenena, komity misahana momba ny fitsipihezana ny IA. Misy fetrany ihany koa ny fampiasana ny IA. Mila teti-bola ny saina voatr'olombelona ary mila herinaratra matanjaka. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fitahirizana ny angodrakitra. Ambana ihany koa io angodrakitra io dia ny momba ny fiarovana azy, indrindra raha lasa ny ivelany ny angodrakitra. Et en particulier lorsque l'on utilise des outils d'intelligence artificielle qui sont disponibles librement sur le marché, disponibles publiquement, il y a bien entendu un risque de transfert de données vers l'étranger. Fitantanan-draram-panjakana, fanabeazana, sehatra ampiasana ny saina voatr'olombelona ankehitriny eto Madagasikara, ankoatra ny fanavaozana ny asa amin'ny parlemantera, manana andraikitra amin'ny fampalalana ny olom-pirenena momba ny IA ny solombavam-bahoaka, izy ireo izay mandinika sy mandany lalàna, misy akony amin'ny fiainam-pirenena. Mialon'izay nefa hoy ny filohan'ny voamiera momba ny fampiroboroboana ny aitao arakajy-mirindra eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Mila fampitaovana sy fotodrafitrasa ny fampiasana ny saina voatr'olombelona eo amin'ity androm-panjakana ity. Herinandro lasa angamba amin'izay sa 15 jours miara-miasa zahay mba hanome ny vahoaka malagasy ny loi de finance rectificative en ligne. Satria tsy afaka hitenitsika hoe efa manomboka ny zahay nefa mikady ny document mivoaka atao amin'ny Assemblée nationale ny vahoaka malagasy dia mbola metsika mbola taratasy mitsafotra be iny zahay amitsika. Dia ny tokony atao zany dia mamindra tsikelikely.
dia ho hitantsika ny toyin'izay fahalova sy arena ny tenim-pirenena anatin'ilay volany teny malagasy sika izao fantary fa efa nakatoavin'ireo andrim-panjakana mpanao lalàna eto amin'ny firenena ny lalàna mamaritra ny fampiasana ny teny malagasy amin'ny antotan-kevitra sy ny taratasy ilaina eny amin'ny sampandraram-panjakana samihafa eny dingana natao hanomezan-danja ny teny malagasy izay mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao maritra ny marikoto sy fanirikely. Ny kolotsaina, ny literatiora sy ny kanto dia singa entina mitondra ny firenena amin'ny fandrosoana. Politika ho ampiarina ny ministera pia ny fametrahana ny politika ny kolotsaina. Fametrahana ny atao hoe politika nasionaly ho an'ny kolotsaina eto Madagasikara izay mbola tsy manana aloha tsika ny atao hoe tena hoe politika nasionaly dia norafetana zany io tamin'ny alalany fakakevitra maro lafy anisany ezaka ho ataon'ny ministera ihany koa ny famoahana ny atao hoe karatra mahamatianina na hoe carte culturelle carte d'identité culturelle izy io izay sahala amin'ireny endrika passeport culturel ireny mihitsiny zany fenitry ny atao hoe matianina misehatra rehetra eo anivon'ny kolotsaina ary ahafahan'izy ireo ihany koa mitady lala-barotra na lala-kasa ary ahafahana mametraka amin'ny toerany ny tontolon'ny kolotsaina. Efa nolanina teny anivon'ny andrim-panjakana mpanao lalàna ny fampiasana ny teny malagasy amin'ny raharaha-panjakana. Ny ampiroboroboana ny teny malagasy eo amin'ny sehatry ny raharaha-panjakana sy ny sehatry ny fanjakana rehetra. Matetika mantsy mbola lasa ny teny vahiny no mahazo loha laharana amin'ny raharaha-panjakana, amin'ny taratasy-panjakana, amin'ny didim-pitsarana, amin'ny filazana sy ny petadrindrina maro samihafa fa dia anisany apetraka ho lahara-pamena. Fototra arena ry lova nolovaina tamin'ny razambe ny fiteny ary mampiavaka ny firenena iray amin'ny hafa ihany koa. Mifandraika amin'izay ihany hanangana ivitoerana manokana antsoina hoe résidence d'écriture ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina ahafahany mpisehatra amin'ny asa soratra mifanerasera sy mifampizaratra ekefa ary manatanteraka ny asa rehetra eo amin'ny tontolo ny literatura malagasy. Ny songadiny io nandritra ny adimian'ny faribolana sandratra nanomboka androany ary farana amin'ny zoma zao etsy amin'ny tranombokim-pirenena ety Anosy. Maritra ny marikoto sy fanirikely ihany. Sanganasany Nalsora Valtera no natao hira sy nokaloina teo iny. Nalsora Valtera, mpamorona, mpanoratra, manana ny toerany eo amin'ny literatiora malagasy dia iray amin'ireo namorona ny faribolana sandratra niaraka tamin'ny Laisy Isolofo José 5 taona lasa izay. Nivoatra, niroborobo ny faribolana sandratra ary amin'izao fotoana dia mahery ny 700 ny mpikambana manerana ny nosy. Manomboka ny fahavalo hatramin'ny 12 jona dia misy ny admina sandratra entina anamariana ny iray volana ho an'ny teny malagasy. Misy ny fiantsana, izany hoe ny teny no asoavana amin'izay fotoana izay ary misy ny famoaham-boky, ny soratra kosa indray no asinina amin'izay fotoana izay. Tapakarana sy fanomezana asina ny kolotsaina malagasy ary indrindrindra fanandratana zavakanto malagasy vita amin'ny teny. Atsika rehetra ny teny malagasy, iainako ny teniko, anamasina ny taniko. Anangana ny atao ivitoeran'ny literatiora ny fanjakana entina manome asina ny literatiora malagasy. Ny literatiora dia mitana anjara toerana lehibe ho an'ny teny malagasy. Anisan'ny tanjosika zany dia natao hoe résidence d'écriture. Ivitoerana anankiray izy io izay ifaneraseran'ny mpanoratra rehetrarehetra, iofana ny mpanoratra rehetra, ifanakalozan'izy rehetra ekefa. Ny firenena matanjaka amin'ny literatiora dia efa samy manana zany résidence d'écriture zany fa itsika eto mbola tsy manana. Mampalahelo anao mahita mpanoratra manana mahizy azy na vita be ho an'ny firenena fa na dia efitrano ivoriana aza dia mbola mihindrana etsero, mbola manofa etsero fa ny tantsika zany dia mba ananan'izy ireo an'izany. Zalay tonikira manja tsy mba afaka eo ambava
nokaloina ramaraina nandrotsiana koa ny ariva ny andrasanao ny tiana tena tsy efaky ny nofy nanafana ny sorisory nandroasana ny ndrovy. Rampitso sivijona no anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny arsiva. Manamarika izany isika eto Madagasikara ka ho an'ny rampitso dia isy hetsika fampirantiana famelabelara-kevitra sy hetsika maro samihafa ampahafantarana ny rehetra ny mikasika izany hoe arsivam-pirenena izany eny amin'ny foibe ny arsivam-pirenena eny Tsaralalàna. Marina fa ny arsivam-pirenena dia fitalehavana iray eo ambany fiahin'ny primature. Maritra Markoto sy Fanirikely. Ny 9 Marsa 2017 sy 700 no niforona ny sampandraramy andraikitra ny arsiva sy ny tahirikevitra. Nisy noho izany ny fandaminana ny arsiva nanomboka ny taona 5 sy 700. Lasa fitaliavana ny arsiva pirenena ny taona 3 sy 700 ary ny taona 7 sy 2 no nivoaka ny lalàna mifehy azy. Eo ambany fiahiny ny primature ny arsiva pirenena azon'ny rehetra tao ny mijery antota taratasy sy ny boky izay voatahiry ao. Raha ohatra ka gazety mpanjakana no tianao karoana dia karapanondro pirenena no angatahinay. Raha arsiva kosa ny arsiva tamin'ny fahampanjaka tamin'ny fanjanahantany ary ny ampahany tamin'ny repoblika dia misoratra anarana mitondra saritapaka anankiroa dia manampy fanamirina ponenana izay avoazany isan-taona moa izany izy ireo. Isan-taona ny 7 Jona dia anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny arsiva. Ny loha hevitra amin'izany teny hoe akta, tadidy, rariny, zo, ny hoavy. Izy ihany famelabelara-kevitra mikasika ny akta sy ny lanjany eo amin'ny andavanandro ny olo-pirenena. Ny lalàna mifehy ny akta sy ny fisitran'ny olo-pirenena izany. Manoloana ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny sy ny teknôlôjia moderna dia tsy azo idivirana ny fampiasana ny aikajy mirindra na ny numérisation. Ny akta dia mirakitra ny raharaha rehetra ny fanaovan'ny samy malagasy. Ny ampahany dia novokarina tamin'ny andron'ny fahampanjaka ary ny ampahany anankiray dia novokarina tao anatin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany. Izany hoe tsy azo mihitsy io raha tsy ilay taranaka mivantana ka misy taratasy izay takinay maromaro mikasika ireo. Ny mpikaroka koa dia manana zoa hikaroka ny akta fa saingy manao taratasy fahazoana lalana manokana. Azo atao ny mampiasa ny internet ifaneraserana amin'ny arsivam-pirenena. Misy ny page Facebook arsiva malagasy, ny mailaka dirarknat@gmail.com. Ary izahay dia eo ampamolavolana ny fanokafana ny site web amin'izao fotoana izao. Madagasikara dia mpikambana ao anatin'ny finan-kevitra iraisam-pirenena ho an'ny arsiva ary ny arsiva pirenena eto Madagasikara dia miara-miasa akaiky amin'ny UNESCO. Efa miparitaka eny an-tsena rehetra eny ny karazana kilalao samihafa anamariana ny fetin'ny fahaleovantena sy ny volan'ny ankizy. Tsy hivina hatrany fa voarara ny fivarotana sy fividianana ary ny fampiasana ireo kilalao mampidi-doza. Anisan'izany ny laser, ny pétard, ny tsipopoka sy izay mety mampidi-doza mba hisoroana ny loza teraka izy ireny. Mitaky fitandremana be ihany koa etsy andaniny ny rendrina. Amafisina etsy andan'izay ny fanentanana ho an'ny fananganan-tsaina ho an'ny isan'ny tokantrano, mariky ny fiombonana sy ny fitiavan-tanindrazana. Nanao fanadihadiana manokana mikasika ireo rehetra ireo ny namana Sandra Coutoirson sy Jacques Kotomanga. Anatin'ny tanteraka amin'ny fanomanana ny fankalazana ny fa 19 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara isika izao. Etsika maro no efa voalahatra ho fanamariana izany. Ary isan'ny fanentanana lehibe ataon'ny fanjakana ny fampirisiana ny olo-pirenena, anandratra ny sainam-pirenena ho mariky ny firaisan-kina sy ny ambopo maha-malagasy. Avitrihana manangan-tsaina aloha dia mbola vitsy ny manangan-tsaina fa dia ho atao ny fanentanana efa natomboka tamin'ny herinandro moa ny fanokafana fomba ofisialy fankalazana amin'ny fetim-pirenena fa toizana hatrany izay fanentanana nangasainam-pirenena izay fa hita hoe mbola somary tsy mahafa-po ny fahavitrihana manangan-tsaina hatreto raha tokony ho izy
tokony tsy ilana fanetanana itsony zany anangana sainam-pirenena zany a raha mbola matsiaro tena hoe olo-pirenena ihany koa ary tsika efa faha 19 taona ankalazana ny iverenan'ny fahaleovantena zao a dika zay efa 19 efa 15 nankalaza fitim-pirenena tokony efa zatra manangan-tsaina ny olo-pirenena rehefa volana jona izany a ka na zany naty zany aza nefa atao foana ihany ny fanetanana omena toromarika ny lehibe fokotany ny lehibe boborotany be ny tanàna anetana ny vahoaka anangan-tsay izay maneho ny firaiketam-po amin'ny fitiavan-tanindrazana ny fanandratana ny sainam-pirenena amin'ny nahazo Madagasikara ny fahaleovantena atsika zany tsy maintsy manangana saina fahatsiarovana nazo antsika fahaleovantena. Efa nisy fanambarana nataon'ny fitondram-panjakana fa voarara ny fivarotana kilalaona fitaovana mety mampidi-doza ny hafa na dia efa nisy aza fanambarana maro samihafa dia mbola tazana eny an-tsena ihany nefa izany mampatsiahy hatrany ireo tompon'andraikitra fa ilaina ny fitandremana. Fitandrona ny filaminana sy ny fahasalamana dia tsy azo atao ny mandefa lazera any amin'ny mason'ny olona sy mandefa lazera mihitsy amin'ny ankapobeny amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao mety tera-doza ihany koa fampiasana ireny lazera ireny ny ACM moa dia efa niteny mihitsy hoe manotohana ny fahitany ny mpanamory fiaramanidina sy amin'izay fanamoriana fiaramanidina izay ny reny tifitra lazera atao ireny dia tena entanina zany vahoaka ny district Atsimondrano tsy andefandefa lazera amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao dia eo ihany koa tsy azo atao ny mivarotra tsipopoka sy manapoka tsipopoka dia atao ny fanetanana fa nanambara izay moa fanjakana hoe tsy azo atao mivarotra tsipopoka sy manapoka tsipopoka indrindrandrindra ny amin'ny toerana vory-vahoaka da nefa mbola ohatra matazana ihany tsirairay eny an-tsena eny andraikitry ny rehetra ny miantoka ny filaminana sy ny fiarovana mandritry ny fety amin'ny fanajana ny lalàna sy ny fisorohana ireo fihetsika mety ampidi-doza ny hafa. Mananantsika ny fampahalalam-baovao ny maresaka ny velany ny trangana horohorontany mahery vaika tany Filipina ny atoandro teo maro namonyainy vokatry ny fianjeran'ny fototra-avitrasa lehibe isan-karazany ahina mafy ihany koa ny sy ny tsunami rehefa nisy izay horohorontany izay loza izay verina fa iantefa amina firenena hafa vitsivitsy any amin'ny tapany atsimo atsinana ny Azia iny. Maritra ry Marikoto. Mahery ny 5.0 no namonyainy teo no eo vokatry ny horohorontany izay nahatratra 7.7 magnitude amin'ny marjefy Richter tao Mindanao nosy iray ao amin'ny tapany atsimon'ny Filipina. Fototra-avitrasa maro toy ny fiangonana, ny trano fisakafoana, ny sekoly no nirodana. Any an-toerana nefa dia vao nanomboka ny taom-pianarana. Nandray fanapa-kevitra noho izany ny fanjakana any an-toerana ny nampitsahatra ny fianarana ao Mindanao ary ny entanina ny mponina hiala ny toerana manakaiky ny ranomasina. Ahina mantsy ny siny ny tsunami. Mahery ny 9 noho izany ny olona efa niala tamin'ny toeram-ponenany. Voalaza fa mety amely ireo firenena manodidina ihany koa dia Indonésia, Malaisia ary Japon ny tsunami izay vinavinaina hitranga ao anatin'ny ora maromaro taorian'ny horohorontany. Mifarana eto ny fampahalalam-baovao ankasitrahantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ankasitrahany ihany koa ny ekipa-niaranana tontosa manome fotoana ho amin'ny rahampitso indray mirary tsoary tompo klasy tompo vavy.